professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Lasso. XXL. Manolotra anao ny Vaovao. Sotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Kiondalana lehibe ho an'ny tantaran'i Madagasikara ny andro ny talata fahavalon'ny volana janoary namoahan'ny fitarana avo momba ny lalam-panorenana ny voka-pifidianana ho filoham-pirenena fihodinana faharoa izay nalany any Andry Rajoelina tamin'ny 2015 faingo 720 vaton'anankery. Fifidianana izay nambaran'izao tontolo izao fa nizotra tao anaty filaminana sy fitoniana ary nangarahara tanteraka. Mampametra-panontaniana ny fanambaran'ny fitarana avo momba ny lalam-panorenana omaly ny amin'ny hoe aorian'ny fianianana vao tomposaina ny famindram-pahefana. Fomba fanao mifanotra ny any amin'ireo firenendehibe manerana izao tontolo izao izay mandala ny rafitra republikanina izany raha ny fanazavana. Voalaza ny lalam-panorenana ihany koa ny mahakasika ny tsify sy ny fotoam-pivavahana mandritra io fotoan-dehibe io. Miazakazaka ny sehatry ny fikarakarana vola amin'ny alalan'ny finday na ny mobile banking eto Madagasikara. Mihoatra ny ray tapitrisa isan'andro ny vola mihodina ho an'ireo mpisehatra madinika raha ny fanazavana. Tsy misy ankila ny lalàna sy ny rafitra ampisy fiantraikan'izany amin'ny fampidiran-ketra hoy ny Bahy Toekarena. Fianakaviana iray manodidina ny 520 eo no mivelona amin'ny fanamboarana fatana etsy Ankarao-Bato. Mahavelona ny asa hoy izy ireo fa ilaina ny fanohanana mba hanatsarana hatrany ny vokatra. Any ivelany, mitsipaka hatrany ilay voka-pifidianana filoham-pirenena vonjimaika any amin'ny Repoblika Demokratikan'ny Congo i Martin Fayulu izay teo amin'ny laharana faharoa. Ametraka fitoriana ny anivon'ny fitarana avo ny tenany raha ny nambarany hatrany. Ny andinidinin'ireo avy hatrany ary. Sabotsy faharoa amby folo ny volana janoary taona 2024 manolotra ny arahaba tonga soa indray tao anatin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity alina ity manasanao mpanajana anaraka ny atsipirim-baovao hatramin'ny afarany anomboantsika izao fotoan'ny fampalalam-baovao izao kiondalana iray lehibe ho an'i Madagasikara ny andro ny talata fahavalo janoary namoahany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny voka-pifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izay nalany ny Andry Rajoelina. Fifidianana izay nambarany izao tontolo izao fa nizotra tao anatin'ny filaminana sy fitoniana ary mangarahara tanteraka. Arahantsika ny fanampanazavana teo amin'ny matoan-dahatsoratry Andry Rarson. Efa ny taonany maro no niandrasan'ny vahoaka malagasy izao vanim-potoana iainany izao. Efa fotoana maro no nitakin'ny fitondram-panjakana, ampanjakana ny tany tandalana sy manaja ny lalàna velona ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana marina ny isam-batan'olona. Nanjaka loatra ny kolokolo sy ny ketrano trano ka takona tanteraka ny mason'ny mpitondra tsy nahitany sosialim-bahoaka izay nikororosifahana saika ho isan'andro. Ka boraraka ny tantanana ny volam-bahoaka ka izy vahoaka tompony indray no zary mipitrapitra mangataky ny atiny. Nirongatra noho izany ny tsy fandriam-pahalemana na an-tanan-dehibe na tany ambany volo rehetra tany. Tsy afa-namokatra ampilaminana sy ankalalana ny tantsaha noho ny tsy fisiny ho fandriam-pahalemana io. Saika mosarena ny faritra maro manerana ny nosy. Todo izay nirina ankehitriny ny vahoaka malagasy. Filoham-pirenena tanora, afaka mijery ny zavatra misy marina sy mahatsinjo lavitra noho ny tadiaviny. Filoham-pirenena afaka miasa aingana sy manongila tsofina miaino azy no nokarohiny. Filoham-pirenena manana viana sy nahasahany fanao velirano taminy no nametrahany fitokisana. Ka inona moa izay fa tsy efa tafakambana ny tisiny manina.
tsy vitako sasa amirery hoy ny filoham-pirenena Rajoelina Andry nandritra ny fampelezan-kevitra nataony ny fanarenana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara fa mila ny fifanomezan-tanana avy amintsika rehetra. Midika izany fa ny fifanomezan-tanana lavitra ny fiataram-belatsy no ilaina anarenana Madagasikara tena mendrika ny vahoaka malagasy. Madagasikara ny lohany aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Madagasikara ho fakatahaka sy modely amin'ny lafiny rehetra aty Afrika. Eny manerana izao tontolo izao ny tanjony afaka ataona vitsy-monja. Kion-dalana izay ny vita fa ny asa miandry ny rehetra amin'ny fanarenana ny fahalovana ny taonany maro teto amin'ny firenena mbola tolona sy tsy omby-tratra. Izay tsy maintsy iarahan'ny rehetra misalahy. Ny mitambabe tokoa tsy lany ny mamba hoy ny tolo izay. Lafim-baovao politika mampametra-panontaniana ny nambarany fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana omaly ny amin'ny hoe aorian'ny fianianana vao totosaina ny famindra-pahefana, fomba fanao mifanohitra ny any amin'ireo firenendehibe manerana n'izao tontolo izao izay mandala ny rafitra republikanina izany raha ny fanazavana. Voalaza ny lalam-pandrenana ihany koa ny makasika ny fisian'ny fotoam-pivavahana mandritra io fotoan-dehibe io. Fanadihadiana hoetiny Ivy Richard. Ny famindram-pahefana eo amin'ny filoham-pirenena vaovao sy ny filoha teo aloha mazana dia mialohan'ny fanaova amin'ny filoha vaovao fianianana. Io ny fomba fanao politika hitany amin'ireo firenendehibe maro manerana an'izao tontolo izao, mandala ny rafitra republikanina. Raha tsy ahivina ny taona 2024 nandraisan'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana, ery Rajaonarmampianina ny fahefana, raha nampita ny fahefana sy ny lakile tamin'ny filoha voalany tamin'izany ny filoha Antetezamita. Izay vao ndroso tamin'ny fianianana ny filoham-pirenena ery Rajaonarmampianina. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao arak'izany na tonga ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana nanambara tamin'ny hainao manjery sy ny gazety samihafa omaly fa ny fianianana indray no alohan'ny famindram-pahefana. Inona no antony hoy ny mpanara-baovao? Ny amin'ny tsy fisian'ny fotoam-pivavahana kosa indray mandritra io fotoan-dehibe io dia voasoratra mazava ao amin'ny lalam-pandrenana ny mahafirenena laika ny Madagasikara. Mazava ny voalaza ao amin'ny andinin'ny voalohany lalam-pandrenana izay milaza mazava fa firenena iray ny vahoaka malagasy ka mivondrona ho fanjakana masimandidy, tokana, republikanina ary tsy mifangaro ny fitondram-panjakana sy ny finoana. Manamafy izany ihany koa ny andinin'ny faharoa izay milaza fa ny fanjakana dia manamafy ny tsy fombany ny aty sy ny aroa eo anatrehan'ny finoana samihafa. Ny tsy fampifangarona ny fitondram-panjakana sy ny finoana eto amin'ny republika dia miankina amin'ny foto-kevitra mikasika ny fisarahany raharaham-panjakana sy ny fikambana amin'ny mpivavahana ary ny solon-tenany. Ny fanjakana sy ny fikambana amin'ny mpivavahana dia tsy mahazo mifampitsabatsabaka eo anatrehany sehatrasan'izy ireo tsirairay avy. Ny sehatry ny toe-karena indray kosa mihazakazaka ny sehatry ny fikirakirana vola amin'ny alalan'ny findaina ny mobile banking eto Madagasikara. Mihoatra ny iray tapitrisa ariary isan'andro ny vola mihodina ho an'ireo mpisehatra madinika raha ny fanazavana. Tsy misy ankilany ny lalàna sy rafitra hampisy fiantraikan'izany amin'ny fampidiran-ketra ho an'ny mpahay toe-karena. Ivy Richard hatrany. Antapitrisany maro isan'andro ny vola mihodina momba ny fikirakirana rabola amin'ny alalan'ny findaina ny mobile banking eto Madagasikara. Mihoatra ny iray tapitrisa ariary isan'andro ny vola mihodina ho an'ireo mpisehatra madinika no adiadina. 150 isan'andro amin'ny ankapobeny ny mpanjifa, manomboka any amin'ireo mpanjifa tsotra hatrany amin'ireo mpandrahara vaventy. Oui, à partir de 10 000 ariary dia efa afaka mandefa volana 5 000 ariary dia atao hoe atrio amin'ny 200 000 ariary mahery mety mbola vitany. Tsy voatery olona sotratrony zany mampiasa an'ity resaka mobile banking aty ito resaka fiaraha-miasa ao anatin'izay hoe vola hiditra ao anaty telefona zay mba evitana anazy sovery le vola. Misy mandefa 25 millions, sasany maka ohatrany hoe anaovana bazary. Tsy arak'izay fihazakazahany sehatra ny fikirakirana rabolana ny mobile banking izay ankilany. Ny rafitra sy ny lalàna iarovana ny fifanakalozana izy fiantraikany amin'ny fampidiran-ketra sy ny kitapom-bola mpanjakana hoy ny mpahay toe-karena. Tokony misy etude aloha, misy fanadihadiana zay vao atao le izy fa tsy apetraka fotsiny le lalàna indray lasa aloha noho le filana. Ka miankina amin'izay etude zay zany dia tokony mipetraka avozana lalàna misy anio ary tokony atsona daholo ny opérateur rehetra ny téléphonie mobile, reo le mandefa sy mandray vola reo, ny banque centrale zany, ny banky sy ny mpanjifa. Atao ao zany le ataontsika hoe panel d'expert na ny entretien de groupe, focus group dia eo zany no angalana an'le hoe force et faiblesse momba an'le mobile banking dia mamoaka lalàna zay ahafahana mifehy an'le satria vezivezy be lasana amin'ny secteur informel zany le vola vezivezy eo tsy fantatra marina
tokony misy etra alohan'ireo olondreo makany fanjakana nefa ny ahatra amin'izao izy mandeha transfert fotsiny dia mijanona amin'izao. Sehatra azo trandray inasana morana ny fifanakalozana rabola eto Madagasikara araka izany ny mobile banking saingy takina ny fametrahana rafitra sy lalàna mazava araka ny antotanisana avoaka ny banky foibeny Madagasikara ny volana Jona taona 2022 2.5 tapitrisa amin'ireo malagasy 2.5 tapitrisa mampiasa ny ray amin'ireo opérateur telo eto amintsika no mampiasa mobile banking. Zay ny amin'iny fanadihadiana izay narahantsika teo iny fa amin'izao fotoana izao kosa dia miaraka amintsika eto miamtarandrianevo hitondra ny fanampanazavana misimisy kokoa izany hoe ny taremarika misimisy kokoa mandidina n'izay mobile money teto Madagasikara izay miarabanao miantarandrianevo. Ie miarabanao mampiona ary miarabantsika mpijerehetra amin'ity alina ity araka nambaranao teo dia ireo taremarika nampiseho fa ny voatra ny tontolon'ny mobile money eto Madagasikara no entsika amin'ity alina ity. Atao rindreny fanadihadiana teny anivon'ny fiarahamonina dia hito kosa indray ireo taremarika teny anivon'ny banky foibe Madagasikara. Raha ny zavatra hita araka ny taremarika dia ny tombo ary ny tombo hatrany izay tontolon'ny mobile money ny fanjifana ny vola mihodina ao anatiny izay. Tany amin'ny taona 14 ohatra raha ny hitantsika eto dia tany amin'ny 7.3 tapitrisa sy 4.7 miliara ariary ny vola nihodina tamin'izay hoe mobile money izany hoe famezivezeny vola tamin'ny tontolon'ny mobile money tamin'ny alalan'ny finday. Tamin'ny taona 1.3 nefa dia hita sahady izay fiakarana izay satria dia 7.7 tapitrisa sy 4.7 miliara ariary ny vola nivezivezy ny hodina tao anatin'izay mobile money izay. Tsy nitsahaniakatra izany taty amin'ny taona 2.3 somary nidina kely satria 4.7 tapitrisa sy 4.7 miliara ariary ny vola nihodina tamin'izay. Taty amin'ny taona 3.4 dia niakatra niverina niakatra indray zany ny vola nihodina tamin'izay mobile money izay satria dia tonga hatrany amin'ny 4.7 tapitrisa sy 4.7 miliara ariary ny vola nihodina tamin'izay ary nitoy hatrany zany taona 4.3 ny taona 4.3 araky ny hitantsika eto amin'ny taremarika hatrany 2.7 sy tapitrisa sy 3.7 sy 1 miliara ariary. Taty amin'ny taona 5.3 dia hita ny dangana ary neny tombo hatrany izay vola famezivezy tamin'ny resaka mobile money izay satria raha ny taremarika navoaka ny banky foibe Madagasikara dia taty amin'ny taona 5.3 niakatra raiky amin'ny 3.0 tapitrisa sy 3.0 miliary ary iray lavitrisa ariary izay fiodinan'ny vola izay. Taona 1.3 mitovitovy amin'izay ihany 7.70 tapitrisa sy 5.20 miliary ary iray lavitrisa ariary. Ary taty amin'ny taona 7.3 ka hatramin'izao moa zany araka ny taremarika mitovitovy ihany ny taona 7.3 sy ny 8.3 dia mahery ny 7.70 sy 400 tapitrisa sy 7.5 miliary sy iray lavitrisa ariary zany ny vola nihodina tamin'izay mobile money izay teto Madagasikara. Raha ireo sivy-taona ireo no atambatritsika dia mahatratra avo 300 sy 3 eny raha noharina ny taona 13 sy ny taona 7.3 8.3 izany izay fiakarany vola nihodina tamin'ny resaka famezivezeny vola amin'ny alalan'ny finday izay. Raha izay ny mikasika ny fivezivezen'ny vola ny fitombon'ny vola nihodinkodina zany tamin'izay sehatry ny mobile money izay tahaka izao indray ny fitombon'ny mpanjifa mampiona tamin'izay tontolon'ny mobile money izay. Raha ny taona 13 araka ny tatitra navoaka ny banky foibe Madagasikara hatrany dia 7.20 sy 4 sy 3 sy 1 hetsy ny isan'ny mpanjifa zany tamin'ny taona 13 niakatra hatrany izany taty amin'ny taona 5.3 dia efa nahitana 7 hetsy sy 3 tapitrisa ny mpanjifa niakatra hatrany izany ny taona 9.3 7 hetsy sy 5 tapitrisa ny mpanjifa ary ny taona 7.3 sy ny taona 8.3 dia teo amin'ny mandidina ny 5 hetsy sy 8 tapitrisa ny isan'ny mpanjifa. Raha ireo indray nijerena raha ny tao anatin'ny 7 taona izay indray nijerena mikasika ny mpanjifa dia ny tombo 200 sy 4 eny avo eny zany ny mpanjifa tao anatin'ny
taona izay 6 taona izay izany hoe ny taona 14 sy ny taona 12 ankasitrana indrindra miantarandriana evy nitondra nireny tarehimarika teto amintsika reny manodidina ny izay mobile monnaie teto Madagasikara izay. Ny mikasika ny tontolo ny fiahina ny assurance eto Madagasikara indray ny fanadiadiana entina aminao anatin'ny fandaharana lalino rapitso amin'ny 7:00 anatin'ny fanadiadiana no ahitana ny karazana fiahina na fiantohana ny olana matetipitranga sy ny maro hafa arao ny santionany amin'izany. Tranomay, fananana potika, lozam-pifamoivoizana, aretina sy ny maro hafa, zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina ireo ary maro amin'ireo iarin'izany no tsy mahafantatra akory ny tokony atao. Ny sokajin'olona rehetra dia afaka misitraka ny fiantohana avokoa eny anivony ireny trano fiantohana ireny. Ny olona rehetra no afaka mifanerasera sy miara-miasa amin'ny trano fiantohana, izay tsy miankina amin'ny fidiram-bola, na fananana, na ny asany, ny fidirany amin'izany. Ankoatra izay, afaka manatona ny trano fiantohana ireny ihany koa ny orinasa. Ny sokajin'olona rehetra araka izany no afaka misitraka ny fiantohana raha mifanaraka amin'ireny trano fiantohana ireny. Ny fiantohana ny fiarakodia ihany no tsy maintsy atao raha ny fanazavana. Ho fiantohana ny andraikitry ny tompon'ny fiara sy ny mpitondra ny fiarakodia no tsy maintsy anaovana izany. Misy karazany 5 ny tranom-piantohana na ny maison d'assurance eto Madagasikara. Izy ireo izay samy manana ny fiantohana sahaniny avokoa. Misy amin'izy ireo no miantoka amin'ny afo sy ny alatra, ny fahasalamana, ny fambolena, ny fananana sy ny lova, ny mpitatitra raharaham-bokatra, eo ihany koa ny mpiasa sy ny mpampiasa. Raha ny eto Madagasikara manokana, tsy mahafantatra ny karazam-piantohana azo atao ny akamaroan'ny mponina. Ny fiantohana fiara izay tsy maintsy atao no maro pahalala indrindra. Maro anefa ny fiantohana. Ohatra amin'izany ny hoe ny orinasa sy ny mpampiasa no manao soniny fiantohana ny mpiasa ao amin'ny manoloana ny loza mety hitranga amin'ny asa. Noho io toetra tsy maintsy ankatoavana io, maro no tsy mahafantatra ary tsy liana amin'ny fakana ny fiantohana raha eto amintsika manokana no asiana resaka. Izay ny tapany voalohany ao anatin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao ny kolo fa isento vetivety anaraka dokam-barotra isika rehefa avy eo mbola iverina eto ihany ao anatin'ny tapany faharoa. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Waouh! C'est vraiment la fête avec Blue Line! Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 AGH avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 AGH. Et c'est pas fini! Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 AGH. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. XXL ase hoy mitanjakao zava-pisotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamate. VTI, prêt à vous servir. Taloza rehefa hiantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany manjavona tao ny crédit sao za efa bip
tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa-tsegondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovy bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra izay tianao alefa saida. Tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa ny fotoan'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV. Anoizantsika izany ny pejy tontolo iainana. Larana voalohany manimba ala eto Madagasikara ny teviala raha ny vohitra nandritra ny atrikasa tafaka-kevitra momba ny fiarovana ny ala omaly teny nanisana. Tandindomindoza manoloana io ny faritrala manerana nosy. Fanadidina hoetiny miantarandrianefo. Tandindomindoza ny faritrala eto Madagasikara. Antony, mahazo vanatrano ny teviala tato anatin'ny ataona maro. Ity farany izay teboka lehibe miteraka fahasimbany ala. Ny tena atahorana mafia dia ny vokatry ny fanaovan'ny olona teviala fambolena. Io tena azo lazaina hoe tsindry ary tena tsindry tsy maintsy arahana miasa akaiky amin'ny vahoaka sy ny tompondraikin-draso ny ala dia io fanaovana tavy ambolena io. Izany indrindra no mahatonga anay mampianatra teny izao manome mafisana ny fahalalan'ny olona karazana fomba fiarina vaovao na fiompiana na fambolena mampiditra ihany koa teknika vaovao ahafahana manajary izay tany efa misy fa tsy mampiasa ilay fomban-drazana mandripaka ny ala velona. Ankoatra io, mbola maro ireo ezaka tokony atao amin'ny fiarovana ny faritrala izay. Ezaka izay miainga amin'ny tsirairay. Lafiny maro no tokony ho fehezina. Ao anatin'ilay atao hoe paysage harmonieux tsy maintsy hametrahana azy. Izy io paysage harmonieux izay moa zany dia mifandrindra daholo ny fiainan'olona sy fiainatsonan'olona. Misy ilay atao hoe pag zany drafitra asa-panajariana ao amin'ny faritra io. Misy zany ny toerana tsy maintsy tena hoe voarovana tsy kitihana mihitsy, misy kosa nefa azo mimponina ivelomana. Raha ny antontanisa teo anivo ny GRP, 100 ny faritra eto Madagasikara sisa no rakotr'ala. Isan'ny taona mandidina ny 3 alina hatramin'ny 4 alina hektara ireo ala manjavona eto amintsika. Misy manoloana io ny fametrahana ny faritr'ala rovana vaovao araka ny fiara-miasa amin'ny fanjakana. Faritra Vakinankaratra sy Alaotra Mangoro no ametrahana izany raha ny fanazavana. Lafim-baovao sosialy indray kosa mbola andrasana ny toy ny raharaha fibodohana tany-bahoaka ataony orinasa goavana iray ao Moramanga. Tany-panjakana efa nohajariana ny taonany maro sy nahavitana dingana maro momba ny fangatahana karatany ity misy misoloky ity raha ny fanazavana hoetiny Yves Richard. Mbola tsy nahitana rirany hatreto ny raharaha momba ny fibodohana tany-bahoaka ataony orinasa goavana iray ao Moramanga. Hoy ny solitena amponina nanaovana fanadihadiana. Tany-panjakana efa nohajariana nanomboka ny taona 2013 sy nahavitana dingana maro momba ny fangatahana karatany. Ity voalaza ho misy misoloky ity raha ny fitarainana izy ireo. Amin'izao fotoana zao zay dia efa tamin'ny 2003 dia efa napetraka ny dossier teo Moramanga nefa ny dossier dia misy ohatran'ny fandreberebena eo karakarana ny dossier io mibetsika makany amin'ny domaine vatanazava dia rehefa tonga any dia bloqué fa miandry kely ny fotoana fa zay ny antony mahatonga ka mbola miato kely ny dossier mikasiky ny tany 382 zay no natonga ny nanetsiketsika nanaraka ny dossier foana hatrany amin'ny sampany rafaranatany na Moramanga Nambatondrazaka dia fary Nambatondrazaka nandefa ny dossier Tananarivo vita visa somatara tao Tananarivo le izany dia rehefa viteo dia hoe andry titre zay eo ampiandrasana titre zay nanaovan'ny zao atron'izay zao. Tsy azo ekena ny fibodona ny tany malagasy toy izao hony teo andivon'ny sif na sehatra iombonana ho an'ny fananantany teboka maro ny manjavozavo anatin'ny raharaha ka mila ray maso akaiky raha ny fanazavana. Fa tena dinihana dia mitsiritritra an'ilay tany le olona mba ahafahany mahazo an'ilay tany dia ho amidiny rehefa avy eo. Misy afetsifetsena be lehibe le olona teo Moramanga reo raha avatrano nasaina ny ala teo dia efa misy feo mandehany toatra ny anaovana commerce izy dia mampiomehy zany izy satria mahajikaika fa miaro an'ilay domaine public le olona nefa ny intention ny andeha hanao zavatra eo ambonin'ilay tany hitako ohatrany tsy mety ihany zany. Tsy vitan'ny fibodona tany ihany noravandro mpanambola sy mahitahita ihany koa ny trano fonenany roaponina. Nisy ny fampiasana taratasy osoka tamin'ny fangatahana androdana nandritra ny fanaraha-maso nataony teo anivon'ny Transparency International sy ny Biancora ny fitarainana
miantso ireo ambaratonga-pahefana mahefa rehetra ampanjaka ny marina sy ny mangarahara momba izany ireo mpisehatra isan'ny tokony. Mbola ao anatiny izay lafim-baovao sosialy izay hatrany saingy kisaka kely ho any amin'ny afaritra Atsimo isika. Distrika iray ao anatiny afaritra Atsimo Atsinanana no misy ny distrikany Vondrozo. Tantsaha mpamokatra maro anisa amin'ireo mponina izay mivelona amin'ny afambolem-bary, ao ihany koa ireo vokatra fanondrana. Lasa mitoka-monina nefa ny tanànan'ny Vondrozo noho ny afaratsiany lalana. Henri Florian. Distrika iray amin'ny faritra Atsimo Atsinanana Madagasikara no misy ny distrikany Vondrozo. Ao anatin'ny faritany ny Fianarantsoa izay ahitana commune 410. Toerana izay tsy faheno firy eto Madagasikara manokana noho ny aratsiany lalana makany aminy, any ka lasa mitoka-monina ity distrika ity. Vondrozo izay isan'ny faritra mpamokatra mpamatsy ny faritra Atsimo Atsinanana. Tantsaha avokoa ireo 770 isan-taton'ny mponina ny toerana. Ny kafe sy ny dipoavatra no vokatra manandanja indrindra amin'ny faritra iny raha ny fambolena mangahazo sy vary no fanampin'izay. Ny faratsiany lalana no isan'ny sakana iray lehibe tsy afahany ireo tansaha mamoaka ny vokatra. Ny any Vondrozo aloha maharary tokoa satria ny lalana amin'izao tena sisy lalana manjary, na ny lalana farafangano sy Vondrozo jusqu'à ny Hosara tapaka, ny lalana ambanivolo ny Vondrozo ray manontolo tapaka. De vokatry n'izay zany tena lasa miteraka fahatrana ho an'ny vahoaka ny Vondrozo. Sécurité, race de race, vokatry n'izany farasian'ny lalana zany. Vondrozo district ohatry amin'ny district rehetrarehetra ary district tena mamokatra amin'ny vary, mamokatra amin'ny arenakibon'ny tany. De nohony zany farasian'ny lalana zany de lasa sy mivoaka amin'le tokony lala ivoahana zany ny vokatry. De izay zany no mahatonga ny fahatrana. Ankoatra ny sekoly ambaratonga fototra, misy ihany koa ny fanabeazana ambaratonga faharoa. Ny fanatsarana ny fanamboaran-dala no etahoeta ho an'ireo vahoaka any amin'ny distrikany Vondrozo izay mba ahafahan'izy ireo mamoaka ny vokatra entina hanatsarana ny farim-piainany. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana indray kosa miandrandra fiovana eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana ny eto Madagasikara manoloana ny fahazahoana filoham-pirenena vaovao ireo vondrombeny mpanabe. Izy ireo izay anisany nitolona tamin'ny fitakiana fanatsarana amin'ity sehatra ity ny taona 2024 lasa teo iny. Fanadiadiana. Isan'ireo sehatra matsapa tao ambanin-javatra eo amin'ny lafin'ny fanatsarana ny arakasa ny tontolon'ny fanabeazam-pirenena. Velom-panantenana ary miandrandra fiovana amin'izao fahazahoana filoham-pirenena vaovao izao ankehitriny ireo mpisehatra. Isan'izany ny fivondronan'ireo vehivavy mpanabe izay nitondra sady ny etaetany. Manantena sy matoky ianao an-trano vehivavy mpanabe eto Madagasikara indray matofoloha, indrindrandrindra mba hijerenanay eo amin'ny sehatra ny fanabeazana izay hijerenanay manokana. Ary maniry dia maniry zahay mba ny olona ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana ihany no hitantana ny ministera ny fanabeazam-pirenena hatrany amin'ny minisitra ka hatrany amin'ny staff iray manontolo. Hafana indrindra zany mba hiverenan'ny asa mampanabe anay eo amin'izany tontolo ny fanabeazam-pirenena izany. Satria dia very ny asa ny mpanabe nandritry ny fotoana maro ary taona maro dia maro tokoa ary dia mananteny izay fa tsy maintsy andrandra izany fanabeazana izany noho ny filoham-pirenenay izay mbola tanora dia tanora. Miombon-kevitra amin'ny tokony hijerena manokana ny hahasoa ity sehatra ity manoloana izany ireo mpampianatra rehetra araka ny nambarany solotenan'izy ireo. Mangataka koa ireo mpikambana manerana ny nosy indrima tofoloha. Miametrahanao mpanabe mahafantatra tsara ny olana ao anatin'ity ministera ny fanabeazam-pirenena ity. Ary vonona koa hitondra vahaolana indrindra ny foto-kevitra lehibe sy voarakitra ao anatin'ny ema fanabeazana. Namafisiny ireto farany fa tsy tokony ho isy tsony ny fanaovana sorona ny aimbe-pampianarana noho ny tsy fananany mpitantana traikefa. Fa fianakaviana iray manodidina ny 520 eo no mivelona amin'ny fanamboarana fatana etsy Karaobato. Mahavelona ny asa ho izy ireo fa ilaina ny fanohanana mba hanatsarana trano ny vokatra. Ity toerana ity no bureau fiasan'ireto fianakaviana ireto. Izy ireo izay manodidina ny 520 eo. Ny fanamboarana fatana no fotom-piveloman'izy ireo izay nolovaina tamin'ny ray aman-dreny izay tohizan'izy ireo manaka ankehitriny izay efa naharitra 10 taona ny maro.
Dingana maromaro no lalovana amin'ny fanamboarana fatapiera. Manodidina ny 500 ariary ny masokarena amin'ny fatana iray izay amidy hatramin'ny 300 ariary. 50 isa isan'andro eo no vitan'izy ireo. Misy ihany koa ireo mpanjifa izay maka maro. Anamboatra amin'ny fonony aloha vita kapoaka dia atao amin'ny fonony. Dia rehefa vita amin'ny fonony dia izay vao afetina ao anatin'ilay tamina. Dia mbola mividy soma. Eo amin'ny 15 miliona amarotana an'indray. Terina any vato. Fa misy mpaka maro any. Ny fitadiavana ny vitsy sy ny kapoaka anamboarana ny fatana no manano sarotra ankehitriny. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny mpamatsy volo mba ahafahana manatsara hatrany ny fari-piainana sy ny fotom-pivelomana. Mba misy manosika dia mba ao tsara mihitsy. Entanay dia ny mba mila fanampiana izay zany. Izay mba entanay amin'ny fondram-panjakana zany. Mba mila fijerevana kay. Tsy misy asa ratsy fa ilaina hatrany ny finiavana sy ny fitiavana amin'ny asa fivelomana, indrindra fa ny fisian'ny mpanampy ara-bola. Lafim-baovao ara-kultoraly indray kosa ny totosaina omaly teny amin'ny Akademia Malagasy ny fanokafana ny lanonana ho fanamariana ny 70 taona ny faribolana sandratra. Poeta miisa 13 no notolorana Mariboninahitra ara-javakanto Kaeton Andriatsilavo. Ny taona 7valopolo sy 790 no nisy ny faribolana sandratra voalohany. Nanomboka tany amin'ny Nalosora Valtera, Lidiary, Silofo Jose, Ilay, Nirsoloso, Ranoesy sy ny sisa. Ka izao nahatratra ny 70 taona ny amin'ity taona 2024 ity izao. Ny ampiroborobo ny teny sy ny aisoratra malagasy hatrany no tanjony. Miara-misa lahy amin'ireo mpanakanto zokany. Maro ihany koa ireo tanora liana sy resy lahatra amin'ny mahazava-dehibe ny fanandratana ny kolotsaina. Hafatra ataoko amin'ny tanora nambako ary na nefa lehibe ihany koa aza mazotoa miditra ao anatina fikambanana mpanoratra fa mampivoatra ny fidirana ao anatina fikambanana mpanoratra satria misy fifandranitana fanahy aho ary misy fampizarana soratra mampitombo ny fahaizanao. Maromaro ny zava-bitana nandritra izay 30 taona izay, tao ny boky sy ny gazety izay navoaka. Maromaro ihany koa ny olana ny sedraina izay tsy maintsy noharana ahafahana manatratra ny tanjony. Faribolana zany zao dia eo tsisy zokiny tsisy zandriny fa rehefa samy mpanohatra dia araka ny tenin'ny misika hoe ny zandriny manandratra ny zokiny, ny zokiny manandratra ny zandriny ary ny teny malagasy no asandratra amin'izay. Efa anatin'ny 30 taona zany dia zava-dehibe natao hoe raha miteny ianao inona ny zavatra fahasahiranana, angamba tsy dia hoe ny fahasahiranana natao fa dia hoe misy tolona foana zany natao ny amin'ny teny malagasy sy ny literatiora malagasy ary angamba ny tena hoe mienjana indrindra zany dia le famoahana araka le boky tsy moramora koa kanefa miezaka hatrany hatrany amin'ny famoahana boky na amin'ny famoahana gazety zany. Nandritra ny fanokafana ny lanonana ho fanamariana ny fankalazana, nisy ny fanolorana Mariboninahitra ara-javakanto ho an'ireo poeta miisa 13, ny 12 nahazo ny officier de l'ordre des arts et des lettres et de la culture, ny 10 ambiny kosa nahazo ny chevalier de l'ordre des arts et des lettres et de la culture. Ny ahy ny toloko malala dia fony fahavelona fa tsy ao ambany rangolano toloram-boninahitra, toloram-boninkazo. Ka tiako ampifanenana ireo mody fanasy adala-baivana fa samy tomponantoka amin'ny firenena vasoka ny gasy manontolo. Izay ny ahy ny toloko. Magnimanitra tonimanitra ny tiako anga magnimanitra tonimanitra ny tiako. Pejy ny fanatanjahan-tena indray kosa vonina tanteraka ary zareo Mauritiana indray ny lalaon'ny nosy 2024 efa vonina sy fantatra avokoa ireo kianja ilalaovana. Azo antoka ny siany fifaninanana noho ireo kianja ilalaovana sy ireo foto-drafitrasa rehetra anatanterana izany izay efa vonina sy fantatra ankehitriny. Henri Florian. Fito volana ny alohan'ny andian'ny fahafolo amin'ny lalaon'ny nosy JOIS 2024 izay ho tanterana aty amin'ny nosy Maurice mitodika ny toerana ny masin'ny rehetra ankehitriny. Fiaonana izay ho tanterana fa 2020 hatramin'ny 7 ny volana Jolay ho avy izao. Efa vonina ampetrahany izany ry zareo Mauritiana ary efa nampahafantatra ireo komity mpikarakara amin'ireo foto-drafitrasa anatontosana ireo lalao rehetra amin'ity lalaon'ny nosy ity. Taranja 420 no hifaninanana amin'izany. Ao ny taranja atletisme,
ny badminton, ny basketball, ny atotondry, ny azakazaka amin'ny bisikileta, ny fibatana fonjam-by, ny lomano, ny rugby, ny tennis ambony latabatra ary ny beach volley. Tsy mbola fantotra nefa ny toerana nanaovana ny lomano sy ny baolina lavalava, fa efa nampanantena kosa ry zareo mpampiatrano fa tsy maintsy vaovao izany. Anokatra ny fiona ny taranja baolina kitra amin'ny 17 jolay ho avy izao, ny arivany 17 jolay kosa ny lanona mpanokafana amin'ny fomba ofisialy amin'ny ity lalon'ny nosy JOI 17 sy 20 ity. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany indray kosa mitsipaka hatrany ilay voka-pifidianana filoham-pirenena vonjimaiky any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo i Martin Fayulu izay teo amin'ny alarana faharoa hametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana avo ny tenany raha ny nambarany hatrany fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Efa talohan'ny fifidianana ka hatramin'izao no resy lahatra hatrany Martin Fayulu fa azy ny fandresena ary manosika azy atokotena ihany koa ireo mpiaradia aminy. Ity farany sy ireo mpiaradia aminy izay manomba-tombana ho nahazo vato. Ity farany sy ireo mpiaradia aminy izay manomba-tombana ho nahazo vato 2.50 isanjato raha toa ka 20.470 kosa ny an'ny mpifaninana aminy izay nambarany Seni Olany. Manoloana ireo nanambara araka izany Martin Fayulu fa handeha ametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana avo. Fantatra fa teo amin'ny larana fahatelo nahazo isambato 20.770 isanjato ny kandida izay toanany Joseph Kabila izay ministry ny atitany teo aloha Emmanuel Ramazani Sandari. Fantatra fa teo amin'ny larana fahatelo nahazo isambato 20.770 isanjato ny kandida izay toanany Joseph Kabila izay ministry ny atitany teo aloha Emmanuel Ramazani Sandari. Fantatray tsara fa isan'ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avo ireo ekipa ny Kabila. Tsy tianay ny ilazana izy ireo fa tsy manara-dalàna izay. Tianay fotsiny ny hanao izay azonay atao ivoany voka-pifidianana marina sy madio ho iatrany ny fanambarany Martin Fayulu. Etsakilany ny seni izay niantso fivoriana ho an'ireo tompon'andraikitry ny filaminana avy amin'ny ONU mba hiarovana ny olomboafidy ary ho fanoherana ny finiavan'ny mpanohitra hanafoana ny voka-pifidianana. Dia izay ihany koa tompoko klasy tompoko vavy no mamarana tanteraka ny fotoan'ny fampalalambavao teto amin'ny Kolo TV tamin'ity alina ity isorana sakasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny afarany mirary alina mahafinaritra sy farany herinandro sambatra ho antsika rehetra eo ampanarana ny Kolo TV. Veloma tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Lasso. XXL. Nanolotra ho anao teo ny Vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.